fanjakana mampanofa tany amin'ny arabo. Ino ny mahasamihafa azy amin'ny day io? Fanesorana mpivarotra amoron-dalana miemotra tamin'ny fanapahan-kevin'ny fanjakana sy ny komina. FJKM no tanterahina omaly ny fotoam-pivavahana ho an'ny taom-piasana 2024. Dia finaritra ny tompo-kilasy tokovavy mandroso ao tokantranonao amin'ity alin'ny Alatsinainy 20 Janoary sy 24 ity. Tonga soa atao anatin'ny fotoanan'ny fampahalalam-baovao indray ianao ary dia saina ampanajana hatrany ihany koa anaraka izany hatramin'ny farany. Tato ato dia naresaka ny resaka fanotorana tany, ny fivarotana tany ary ny fampanofana tany ihany koa. Manodidina an'izay indrindra no anomboantsika ny vaovao amin'izao alina izao. Vita soni ny 24 Janoary lasa teo ny fampanofana ny tany ho amina orinasa arabo. Ilay fifanarahana anaty fifanarahana natao ity dia niaraka tamin'ny ministeran'ny fambolena. Dia rahantsika ny andinindin'izay miaraka amin'ny Manora Andriamalala. Tadidinao ve le raharaha Daihota amin'ny taona 2024? Ilay antony lehibe nanetsehana ny vahoaka nitarika tamin'ny fanonganana ny fitondrana ravalomanana, izay nijoro ara-dalàna sy lanim-bahoaka. Tsy azo amidy sy ampanofaina amin'ny vahiny hono ny tany fahotana mahafaty ary voararany lalàna hono izany mpamadika tanindrazana sy fahavalo-pirenena hono ny manao an'izany. Dia ny fendrifendrona ny vahoaka fa tokony tany omena ny vahoaka ny tany heverina fa ho ampanofaina amin'ny Daihota. Ity tetikasa nirahana tamin'ny orinasa koreanina tatsimo ity dia noheverina ambolena akorazona menaka sy katsaka ka namorona asa hatramin'ny 7 alina. Ankoatr'izay dia efa nambony Daihota ihany koa ny ampandroso ireo faritra iasany. Ny Daihota dia isan'ny nahatonga ny atezeran'ny vahoaka. Miloha ikronanao ny governemanta, ny filoha indrindrindrindra. Amin'ny fomba mampanao antsika dia voararana mivarotra sy mampanofa ny tany amin'ireo vahiny. Teny Nandremato Andra Joel tamin'ny taona 2024 izany notsongaina tamin'ny gazety vahiny izy io. Nanohitra tamin'ny heriny izy ny ampanofana ny tany amin'ny Daihota. Dia gaga ny rehetra. 10 taona aty aoriana, indro ny fitondrana tariny Andra Joel mihitsy no manao sy ny fanofana tany mahatratra 9 hektara ho an'ny vondrona orinasa Elite Agro LLC any Abu Dhabi, any Emirates Arab Unis. Efa vita ny sy ny fa tsy voatetikasa akory Ary ny ministeran'ny fambolena no ny fampiraraha ho solotenan'ny fitondrana araka ity fanambarana ofisialy nosy ny avin'ny minisitra ny 14 Janoary lasa teo ity. Ambolena vary, katsaka, varim-bazaha, soja, pois de cap ary voanjo tany 9 hektara io. Avy hatrany dia nirarakopana ny faneho-kevitra iran'ny tambazotra. Aisika ity tsy nahavita na inona fa miandry vahiny. Hoy Gilbert Zatovo mpanao famakafakana ao amin'ny pejiny. Ny vahiny daholo izany no hitrandraka ny arena eto. Arena kibony tany, ny an-dranomasina sy ranam-piaramanidina izay vavahadin'i Madagasikara dia tonga hatramin'ny varo antsika. Dia iza marina moa izany sika ity sisa, hoy Gilbert Zatovo namarana ny faneho-keviny. Natao aiza izany tony velorano tony? Aiza le tany 10 hektara isan'olona iasany? Dia raha mety ihany ilay tetikasa mampanofa tany ho an'ny vahiny, inona marina izany ny antony nanonganana ny filoha marika ravalomanana? Tamin'izany toa tsy nety ary nolazaina fa tena famadihana tanindrazana. Samy mampanofa tany ihany, samy mamorona asa, samy adina amin'ny tsy fanjarian-tsakafo, samy mampiasa vola, samy vahiny. Samy izao lasa fitiava tanindrazana tampoka ny fampanofana tany amin'ny vahiny. Aloizantsika izao vaovao izao dia ny pejin'ny finoana hipoka tanteraka ny kianjana Tsonjombe omaly alahady izay natanterahana ny fotoam-pivavahana lehibe ho an'ny mpino FJKM. Fitondranam-bavaka ny taom-piasana 2024 ary ihany koa ny tondranam-bavaka ny filohan'ny FJKM sy ny ankohonany. Dia rahantsika ny andinindin'izay hoentin'ny Laurette Berton eo amin'ny sariny toky Ramarola. Ny fototra tamin'ny zava-nisy iainana eto Madagasikara ny fampianarana nozaraina tamin'ireo kristianina nandritra ny toroteny nentin'ny mpitandrina Jean-Louis Zacharias tamin'ny fotoam-pivavahana natao tetsy amin'ny Coliseum Antsonjombe. Sahiny manondro izay fototry ny ratsy. Iza ohatra ny fototry ny fahantrana eto Madagasikara? Inona ny fototry ny fahantrana eto Madagasikara? Samy teny an'izany ve tsika fiangonana? Fianakaviana ray alina eto Madagasikara. Ny 70 isan-jato miarina eto Madagasikara. Ary malagasy amin'ny olona 10 no zara fa mihinana. Fa dimy amin'ny firenena mahantra indrindra isika eto ambonin'ny tany. Ho
ny banky rasim-pirenena tamin'ny taona lasa iny. Manao iny eto Madagasikara moa zany ny mpitondra izay misefa kristianina izy. Manao iny eto ihany koa tsika vahoaka kristianina. Raha mbola mifanalavitra be ny antsana mampisaraka ny manana sy ny tsy manana. Raha mbola misy ny fizarana ara-drary ny harem-pirenena malagasy. Raha mbola mitetitra ny fahazahoana fanampiana ny toe-tsaitsika. Raha mbola miampapana zana-bola lain'ny banky, ny vokatra ireo dia tsotra. Na omena fitaovana faran'izay raitra indrindra ara-pitany filaminana. Minoa ianareo fa manjaka ny tsy fandriam-pahalemana. Ahoana ny ianao no potsina ngeda be, anana taotao ny rehetrarehetra. Dia ny balomy manay tsy mba mitsoka. Tsofina ka tsy maintsy misy anindrona ihany ny balomy manao. Zay atao hoe tsy fandriam-pahalemana. Mbola nanisingizina ihany koa ny fiangonana FJKM fa tsy azo ekena eto Madagasikara ny fanambadian'ny olona mitovy fananahana. Inona ny fampianarana kristianina? Tsy maintsy ho ampianarantsika mba tsy hiverena amin'ny fampianaran-diso na fampianarana samihafa ny fiangonana amin'izao fotoana izao. Manomboka mahazo vahana ary misy fahasahiana miopapana ny amin'ny resaka fanambadian'ny lasan'ny lahy na vavy sy ny vavy. Ny fiangonana dia mitsipaka an'izany kanefa ny anatin'ny fiangonana zalany manao ny klipiny. Io resaka fanambadian'ny lasan'ny lahy na vavy sy ny vavy io hatramin'ny farany tsy manaitra an'io fampianarana kristianina isika fiangonana. Ary hatramin'ny farany dia mbola miantso ny mpitondra fanjakana. Mifandimby isika na ny ankehitriny na ny amin'ny ho avy. Tsy hafantarana lalàna hamevahana an'izany. Zava-dehibe tamin'ny fiangonana FJKM manerana ny nosy tamin'io alahady io, nanehoana ny firaisankina sy ny fiombona ny samy kristianina ka tsy natao ambanin-javatra noho ireo hetsika hafa izay nokarakarain'ny fitondram-panjakana ny fiaraha-mivavaka teny Antsonjombe. Foan'ny eo anivon'ny FJKM foibe dia marobe ireo zava-bita tamin'ny taona 2014 iny. Betsaka lavitra noho ny tokony heverina ny tratrarina tao anatin'iny taona iny aza izany. Mbola ho goavana ny asa miandry amin'ity taona 2014 ity ary anisany ampiavaka izany ny taona jobily izay jobily lehibe. Ny orantsika ny andindinin'izay eo amin'ny sarin'ny Tokiramarola Rindratsary ary fanadiadiny Lorette Bertonna Atrany. Isan'ny ezaka vita nandritra iny taona 2014 iny ny fantarana sy fananganana ary fanatsarana ny fiangonana maro teto Madagasikara ho an'ny FJKM. Tanjona natao hotratrarina tao anatin'ny 4 taona no tratra tao anatin'ny herintaona sy tapany. Araka ny teny filamatry ny FJKM manao hoe votoso filazantsara i Madagasikara. Nahitana fivoarana ihany koa ny lafin'ny fampianarana teny amin'ireo sekoly FJKM. Notsindrin'ny filohan'ity fiangonana ity manokana ny tokony hamerenana ny fitsipika entitra eny anivon'ireny sekoly eo ambany fitatana ny FJKM ireny mba ho tena sekoly kristianina amolavola olombanona. Ampiavaka ity taom-piasana 2014 ity ny jobily ny 510 taona ny orenan'ny toeram-panomanana mpitandrina. Hosokafana amin'ny alalan'ny fitaom-pivavahana fisaorana an'Andriamanitra izany etsy amin'ny FJKM Matranovato anaty rova ny zoma 14 Janoary ho avy izao. Ho tanterahana ny sambava manomboka ny 12 ka hatramin'ny 17 Aogositra ho avy izao kosa ny sinôda lehibe amin'ity taona 2014 ity. Fantatra ihany koa tetsy amin'ny kianjana Antsonjombe fa isan'ny vina amin'ity taona ity ny anitarana televiziona fahazavana FJKM ankoatra ny onjam-peo izay efa nisy teo aloha. Misy hatrany moa ny isan-taona ny 4-5 hoentin'ny fiangonana miatrika ny taona ka amin'ity 2014 ity dia ireto avy izany: mandehana amin'ny fitiavana, miorena amin'ny finoana, miasa amin'ny fahazotoana, mifotora amin'ny asan'ny tompo, mahatsiarovany mandrakizay. Ireo no afatra avy amin'ny filohan'ny FJKM ho an'ireo mpino rehetra ao anatin'ity fiangonana lehibe ity manerana ny Madagasikara. Avalontsika ny pejin'ny finoana fa eo amin'izay raharaha ny tanàna sainy maro tamin'ny faraparan'ny herinandro teo iny. Niembotra amin'ny fanapahan-keviny ny fitondram-panjakana sy ny teo anivon'ny kominina Antananarivo renivohitra amin'ny fanesorana ireo mpivarotra amoron-dalana. Taorian'ny savorovoron'ny trangany Izomala koa dia tsy nisy intsony ny fanesorana ny mpivarotra amoron-dalana teny Anosibe. Ny andinindin'izay hoety ny Asin'Andriamalala eo amin'ny sarin'ny Tahiriny Aina.
ireo ny ampahan'ny mpivarotra amoron-dalana etsy Analakely ary Tsaralalàna nangataka fanazavana avy amin'ny mpitantana commune Antananarivo renivohitra. Ireo mpivarotra dia tsy mandany hiala eo amin'ny toerana misy azy saingy mangataka vahaolana azo tsapain-tanana mialohany hanesorana azy eo amin'ny toerany. Fa zay zany tsy manatao reny varotana, zay nefa tsy afaka miasa tsony. Nefa ilay izy tokony mba hoe omeny zareo zany le solution hoe eto nareo mivarotra. Dia raha ohatra hoe mandika an'izay teny zareo zay hoe eto nareo mivarotra dia tokony mijery zareo vao tena mandrotsaka hoe manala tanteraka. Fa zay mbola tsy mahita toerana zany hoe aiza marina misy anay. Tonga ny Androany Alatsinainy rehefa polisy manala anay tompoko katsainay marina hoe aiza marina nay mpivarotra amoron-dalana. Zay tsy mahita hoe eto le toerana ivarotanay. Zay zao nao raha ohatra izy manome place hoe ty place fa asoronareo dia vonona zay ipetraka place. Fa raha ohatra kosa zay ohatra hoe lefa meme place ka misavona aty avelany dia zoany manala anay. Fa zay kosa raha mbola tsisy place ipetsahanay dia inona ary no hoan'ny zanakay mianatra zay manofa trano mandoa collage ny tatavinay androany hoaninay androany. Fa rehefa misy vahaolana hoe ty le vahaolana meny anay dia vonona zay hiala. Ny anay le vahaolana dia zao tompona andraikitra avy aty amin'ny fivondronana tompona andraikitra avy aty amin'ny fivondronana zao tsisy miteny fa reo anatin'ireo daholo izy. Inona moa ny idiran'le polisy nasional amin'le lalana fa nga zay mangalatra sa hoe zay tomobile manery lalana sady tokony rehefa miara atolo izy tonga dia miara-miala daholo fa samy mahay mihinana samy mahay misakafo ny zanany samy mandoa écolagen'zazy io fa misy dingadinganina hoe mandeha manao sasany tsy mahazo manao anontaniana nefa lazaina fa avy aty amin'ny fivondronana le izy manontany amin'ny fivondronana zay tsy mbola misy idiranay le zavatra dia zany ny tena marina hoe ny fivondronana ve zany manala samy polisy manao an'izay tiany atao fotsiny. Dia rehefa tsy afaka ny anao izy dia zao nge ny olona efa mianty lakilosy maniany fotsiny tsy mampaninona anay tsy mivarotra fa manaraka an'izay mitondrana eo zay hoe ndotsika be dia be mivarotra hatraminy anosy be rehetra tsy afaka mifampitambatra zay tsy maninona mety aminay zay satria zay miady ho anay fa tsy hoe ho anazy. Taorian'ny fifampidiniana dia nisy ny tsokevitra nambaran'ny filohan-tsena tamin'ny mpanao gazety dia izahay tsy androaka mpivarotra amoron-dalana aloha hatreto fa kosa izahay kasika amin'ny resaka trottoir zany hoe ny trottoir dia nataontsika ho an'ny mpandeha tongotra, ny arabe natao ho an'ny tomobile ka reto zany zareo rehefa miresaka tamin'ny monsieur le maire dia hijerena vahaolana mba ahafahany zareo mivarotra satria araka ny tenin'ny monsieur le maire dia hoe tsika tsy hanala mpivarotra aloha zao fa kosa misy mifandaminana izay tokony hapetraka ka hiaraka amin'ireo zany ny tenako izay talehan'ny tsena andamina hametraka ny zareo aiza ny toerana tokony ho asinana azy aloha mba ahafahany mivarotra fa kosa efa nyteneniko teo hoe ny trottoir tompoko tsy azo hivarotana satria mijaly ny mpandeha tongotra. Ho an'ny Tetsanosy be sy Anosy Zato dia miverina amin'ny toerany mpivarotra izany hoe ireo mpivarotra amoron-dalana ary vitsy dia vitsy ireo mpitandro ny filaminana ny joro tena toerana tamin'ny ora nandalovanay teny. Fa manoloana ny fihetsika ataon'ny fitondrana eto Antananarivo dia betsaka amin'ireo mpanao politika no maneho hevitra momba izany. Ny tsapa hoy izy ireo dia niarana sy ny aina tao anatina valifaty politika ny be ny tanàna teo aloha nandritra ny fitantanany tanàna. Ny orantsika ny andinindininy izay eo amin'ny sarin'ny Manora Andriamalala fanadihadiny Germain no Janoary. Mezaka mafy ny eo anivon'ny tanàna Antananarivo sy ny fitondram-panjakana amin'izao ny mba ilazana fa tsy nanao ary tsy nahavita ninona ny ben'ny tanàna teo aloha lalao ravalomanana nandritra ny fotoam-pitantanany nahavita be ny ben'ny tanàna teo aloha na dia noezana nosoparana ary tsy nomena fa matsimbola aza tsy mbola nisy fitokonana arakarama ho an'ny mpiasa teo anivon'ity commune ety nandritra ny fotoam-pitantanany ary mbola nahavita nanentsina ireo lavaka arabola izay no vantaniny. Gaga be ny tena amin'izao fotoana hoe voatapitra ny famindrampahefana dia contre-attaque attaque mpivarotra amoron-dalana rehetra na ty tanàna fa naninona lahy tsy mba natao andreny mira teo aloha fa nadio miala tomobile amoron-dalana milatsaka ny amoreky anala fa naninona ny sisy amoreky tamin'izany nanampy fa nadio natareo potehana naratra potika fanana kely zay teo anana ny commune miala tsiny fa tantara tsy fanadino sy président ratsiraka
zany zava-misy fa naninona sy tamin'izany natao le izy fa nanao an'izany ianao inona mozika za tonga mpiasa ny polisy municipale tsy ninina ny tanany tsisy ninina satria analy izy a ianareo teo entinareo valifaty politika izy dia nareo ihany nametraka le mpivarotra amoron-dalana na nambarotra ndao zay manambola rehetrarehetra makakotra samykara hity zany nametrahana n'olona nasiana nakabola tare maka entana any amin'ny tiarara dia mena torohevitra mihitsy ary varotra eny amoron-dalana andotolona le lehibe ny tanàna mijery ny vahoaka hoy ity solombavam-bahoaka ity ary miandrindray ny fampanantenana izay natao aminy no mafisiny anefa fa sarotra ny isian'ny fampandrosoana eto amin'ny firenena raha mbola loko politika no omena lanja sy ampanjakaina fa tsy foto-kevitra. Mbola hitoetra eo amin'ny raharaha amin'ny fitantanan'ny komina Antananarivo renivohitra ihany sika ao anatin'ity vaovao manaraka ity. Namoaka fanambarana ny komina Antananarivo renivohitra io maraina io. Raha ny hita ao anatin'ity fanambarana ity dia natsahatra ny ben'ny tanàna vaovao tamin'ny andraikin'ny sahady ny chef de corps miandraikitra ny mpamonjy voina. Voalaza fa tsy nandray ny antso ity lehibe ny mpamonjy voina ity nandritra ny fiotsahan'ny tany nitranga teny Avarado Maly. Voalaza nyity fanambarana ity hatrany ihany koa fa nisy ny tsy fahatomombanana sy ny tsy fandraisana andraikitra teo anivon'ny sampana mpamonjy voina hatrany. Fa eo amin'ny tontolon'ny asa fanaovan-gazety kosa indray dia hita ho ratsy toerana ny asa fanaovan-gazety eto Madagasikara amin'izao fotoana izao. Naneho ny hevitra momba izay indrindra teny Ambatonakanga teny ny farany herinandro teo, ny teo anivon'ny mpanao gazety Zokiolona nanao fanadihadiana teny an-toerana ny tenanay eo amin'ny sariny Manora Andriamalala. Lasa fahavalon'ny mpitondra matetika ny mpanao gazety rehefa mitsikera. Amin'ny tany demokratika toan'i Madagasikara dia ny tsikera no arorika amin'izay mety ho fioharam-pefy ataon'ny mpitondra. Tsy maintsy misy tsikera ny firenena iray fa raha zany dia tsolasolasa fa le tsikera kosa tsikera mitombona atao ampanajana ary mihina fa valomany dia mandeha amin'izay mihitsy hoe tapotra indray rehefa fanajany olona sy tsikera azy sotra mandefindefitra fa misy fotoana tsy andeferana zany alapato amin'ny fifidianana ny kandidata amin'ny première république dia efa niteny mihitsy vao manomboka fotsiny farampara fifidianana tsy maintsy mandraisa orangady mba nisy sanyteny izany nareo to hoe ahoana no matoa samyteny izany dia andraisa izy amin'ny fomba rehetra zay. Ho an'ny Madagasikara manokana dia tsy takona fenina ny tetika fikatsahana angejana ny fahalalan'ny mpanao gazety. Mampalelo zay no azo antika anazy amin'ny teny tokana anankiray mampalelo satria nahoana tsy afaka manao ny asany firy ny mpanao gazety jereo voreninahazo ny izy moa dia ramanandrabe dia misavana fotra zao ny tranony ka milaza ny heviny izy ary hevitra mahasonona zany fa tsy hoe raha voarana mampalelo koa zany ohatra koa be dia be ny ohatra amin'ny fotoana tsy ampy angamba le mety avy aminareo mpanao gazety koa ty efa misy milaza zavatra mpanao gazety ray dia ohatrany mamelovelony mambely fitonana fa mitsikera ny fitonana dia ohatrany tsisy samyteny an'iny nareo raha isoro ihany ny samyteny an'iny tsy mety zay inareo mpanao gazety ino moa zany filazanareo MBS tokony hitarika mihitsy ny mpanao gazety raha tsy tokony anaiky zavatra tsy rariny iza tsy amin'izany izy fa niala zavatra tsy rariny tsy tatiny eritreritry ary matoa manao mananganangana gazety mandeha fisotra efa karazany efa miala iny angizany karazany miala iny zany ary fahavoazana lehibe mihitsy dahoana. Raha tsahivina dia efa maherin'ny 5ambinifolo ireo mpanao gazety niakatra fitsarana tamin'iny taona 2024 iny. Eo amin'izay tontolon'ny asa fanaovan-gazety izay ihany dia amin'ny alahelo lehibe no ampafantarana sy ampandrenesana antsika fa nodimandry teo amin'ny 70 taona ny Frank Rarson izay mpikambana eo anivon'ny mpanao gazety Zokiolona ary efa nitana ny andraikitra Mahatale Général ny fanoratana eo anivon'ny La Gazette de la Grande Île ihany koa. Ny fianakaviam-ben'ny MBS Manontolo dia miarahory sy mitondra fankahirezana ho an'ny fianakaviany ity mpanao gazety nodimandry ity. Fa mbola hitoetra eo amin'izay raharaha ho an'ny gazety izay ihany tsika dia tsy nidranona hatreo
ny resaka momba ny arfidy ramanandray be fa mitoy hatrany ny fanenjehana azy araka ny resaka izay natao tamin'ity mpanao gazety ity tanikeo maraina dia misy indray ny raharaha hafa anenjehana azy eo raha tsika ny andinindiny izay oety ny Asinandray Malala sy Tahiriniaina. Naray taratasy fampiatsoana azy ho eny amin'ny gendarmerie-pirenena indray i arfidy ramanandray be. Tahorin'ny raha matahory niseho tamin'ny endro maro samihafa dia misy raharaha hafa indray anenjehana ity mpanao gazety ity. Izy moa manahirana zany efa dia misy indray ny fiantsoana zany eny amin'ny brigade criminelle spéciale rapitso maraina zany satria raha tena marina zany tokony hoe androany le izy fa ny mpisolo vaovao moa zany no tsy afaka dia tsy maintsy voatery hoe ahembotra rapitso le izy brigade spéciale brigade criminelle spéciale zay moa zany le izy ery amin'ny Toby raha tsy manjava resaka hoe construction tsy misy autorisation zany ka za moa manontany tena ihany hoe raha ny construction tsy misy autorisation hito amin'ity Antananarivo ity no alefa eny amin'ny brigade criminelle spéciale dia tsy fantako tsony le izy hoe ngambany tsy omby tsony ny ao amin'natin'ny tokotany io satria ataoko hoe ny 80 isanjaton'ny construction eto Madagasikara tsy nahazahoana zany zavatra zany. Raisy ny arfidy ho fanenjehana botolo azy fotsiny ity fampiatsoana vaovao ity ary misy ifandraisany amin'ny famakafakana politika izay ataony ao amin'ny onjam-peo tsy miankina iray. Au total zany raha ohatra ka totaly ny trano ao anatin'ny toerana nanaovako fanorenana io dia amanjatony misy directeur ny communication amin'ny ministère ao, misy solombavam-bahoaka anankiroa ao, misy général ao, misy juge ao ary misy colonel ao mifanolobodyrindrina amiko akaiky zany fa izay arfidy ramanandray be natsona makaty izay ny antony ilazako aminareo fa zavatra hafa le izy mifandraiky amin'le zavatra teo aloha teo ihany fa raha ohatra ka resaka permis na construction nadefasana amanjatony no nadefasana atao amin'ireo nansana rehetrarehetra reo mbola miodidina tsy haiko hoe raha ataony totaliny zany raha hoe nansana mandeha rehetrarehetra io anoany amin'ny 900 anoany ny tokatrano mazava loatra efa nisy eny tao alohany io nareo nge nahita tsara mihitsy ny fisavanany tranoko ray manontolo mpanao gazety eny tsy hoe mpanao gazety tompona orinasa goavana be manambola be milliardaire na mpanao gazety manana fifandraisana amin'ny tsy fantako hoe raka zao tontolo zao ty mpanao gazety tsotra miezaka mamakafaka zava-misy eto ny Madagasikara nefa dia nandefasana tafika hisavany tranoko aza miteny amintsika miteny zao zanako 2 volana io fa lasa tsy amforma le zanako satria lasa mivadika noho nibadiko. Amin'izao fotoana izao ihany koa dia mitaraina fatratra ireo mponina mipetraka amin'ny faritra iva eto Andrenivohitra noho ny fiakaran'ny rano. Ho an'ireo mponina sendra ny mpanao gazetinay androany dia milaza izy ireo fa efa alzary lasa fahazarana ho azy ireo ihany koa ny miaina ao anaty rano rehefa fotoam-pahavaratra tahaka izao. Ny andinindiny izay oety ny Asinandray Malala eo amin'ny sariny Tahiriniaina hatrany. Noho ny fahatsitsiaman'ireo lakan-drano mitondra ny rano ivarina any amin'ny tokony hisy azy no antony fiakaran'ny rano eny amin'ny ambany tanàna. Ho an'ny fokotany akoron-drano Atsinanana dia vao milatsaka ny orana dia toy izao ny fijalian'ny mponina. Mijaly ny mpampiasa lalakely, sahirana ny mpandeha tongotra ary indrindra miaina anatin'ny loto ny mponina. Tonga le rano miakatra zany dia le fivoahany ary kely fa le aty malalaka dia zay tototra le ary amin'ilay tena fivoahany lehibe ary metototra totofana le ary dia tsisy lalana ifoahan'le rano zay zany trano daholo ny rano amin'io tsisy fika fa dia izao rano maloto zao miditra ny an-trano karakaraina le tatatra avoahina le ary sokafana le any tsy totofana le tany totofana foana le any dia tsy mandeha le rano avaty satria le any ambony midina makaty. Tsy misy mihitsy ny fandraisana andraikitra mialoha rehefa mivampotoana tsy sinorana anka sahirana rehefa mitady vahaolana
rehefa tonga ny fiakaran'ny rano ka miverimberina hatrany ny olana mianjady amin'ireo mponina. Hitantsika tao anatin'ny orana somary sesisesy moa zany fa niakatra foana ny rano tety amin'ny faritra misy anay dia zao betsaka indray fa voaka hoe mety toy ny orana toy ny tsakorana reo anatin'ny toerana mety hiakatra mba reo toerana Alatsinainy dia raha antsika mahita hoe efa nijanona kely ary ny orana tsy haiko rosa herinandro sa herinandro vao teo mbola hita ihany hoe misy ny rano ety aminay dia ao anatin'izay nay rehefa tena niakatra be zany ny rano dia na ny fokotaninay ary dia lena be sy miakatra ny rano ao anatiny hoe tsisy toerana zany ho asiana olona raha sanatria tena tonga ny fiakaran'le rano dia manarakaraka an'izay hiezaka hijery vahaolana ihany indray isika rehefa tonga izay fotoan'izay nefa raha mba nisitraka izany dia zao dia efa hita ny mety hoe ho vahaolana ho raisina rehefa tena tonga ny fiakaran'le rano mangataka izay misy vapepetra ho raisina meloa tsy fantako moa izany tena afaka mandray fitarana sy hoe fangatahany fa mba alao soloana meloa zany aloha no mety fiakaran'le rano faritra ana rehetra tsy mety sy ny eto aminay rehetra fa iraka Antananarivo hitantsika miakatra. Eo amin'ny vaovao mifandraika indrindra amin'ny lafiny sosialy dia nisokatra androany teny Ivandry teny ny atrikasa hijerena ireo paikady edina amin'ny tsy fanjarian-tsakafo mahazo ny zaza latraky ny 5 taona eto amintsika eto Madagasikara ary anisany tadavam-baolana izany. Angom-baovao ny Ravirazafy Maherina sy Tahiriny Aina. Zazaray amin'ny no tratra ny tsy fanjarian-tsakafo mitarasika eto amintsika salanisa 700 ka ny fatra vady fafito finany no mitana larana faharoa manaraka azy ny fatra vakina karatra. Raha mijery zany tsika ny toetoeny hoe situation nutritionnelle toetry ny tsy fanjarian-tsakafo eto Madagasikara zany dia hitantsika hoe mangedany Madagasikara zany dia eo amin'ilay toerana hitantsika hoe mena faritra mena dia eo tsika zany miasa dia miatsara any faritra tsy mena lasa miakatra zay zany le mahatonga tsika hoe mba mila metraka zavatra matotra zany tsika ahafahantsika tady fanampiana ahafana manao an'ilay fanapariana eraky Madagasikara fantatsika hoe fototra mitrasa mikasika ny fidiovana sy ny tsy fidiovana dia mbola beny tsy manana ataontsika hoe lava-prix ohatra fotsiny fa raha tsy tentsika hoe nandrano sotrotsika io raha mbola sy tena azo antoko hoe fa rano pompo zany tiako tenenina mbola sy tena azo antoko fa tena hoe azo tonga dia sotroina. Any amin'ireo paikady ametrahana asa mivaingana no mila mafisina aloha miankina betsaka ihany koa amin'ny fahavitriana sy fandraisana andraikitra ireo reny vonina niady amin'izany ny adina amin'ny tsy fanjarian-tsakafo mitarazoka. Ce que j'ai surtout retenu, c'est par exemple sur la malnutrition chronique, on se concentre beaucoup sur la région du Sud. On voit lorsqu'on regarde la population, la perspective est quand même pas tout à fait la même. On voit des régions qui normalement n'auraient pas pu être vraiment identifiées comme étant des régions à risque, ressortent comme des régions importantes avec ces risques de malnutrition chronique à cause du nombre d'enfants et de la densité de population. Donc ça veut dire qu'il faut effectivement revoir aussi des stratégies, pas revoir, mais voir un peu des stratégies de mise en œuvre pour voir si elles sont vraiment adaptées dans tous les contextes. Et c'est grâce à tout ça qu'on va pouvoir effectivement améliorer les résultats sur le terrain et voir à long terme et mobiliser les ressources parce que tout ça, ça dépend aussi de la mobilisation des ressources. Et si il y a l'effort de chacun qui est là autour, on va pouvoir mobiliser beaucoup plus. Raha ny resaka mpivarotra amoron-dalana no maresaka eto Antananarivo renivohitra dia miteraka savorovoro amin'ny mpivarotra ao Moramanga kosa ny fizarana ilay tsena vaovao. Mpivarotra Tranainy mahery ny 700 indray no mbola tsy nahazo toerana hatramin'izao. Raha ny fanambaran'ireto mpivarotra Tranainy reto dia mifono kolokolo tanteraka ny fizarana ny tsena. Ny andinindin'izay hoentin'i Jessica Miray eo amin'ny sarin'ny Andry Rakotomalala. Sorabaveny toy izao no hita eto vao miditra ilay tsena vaovaon'ny Moramanga. Efa ho eritaona lasaka izay no izarana ny tsena, saingy mbola mahery ny 700 no mbola tsy nahazo toerana. Izay mpivarotra Tranainy avokoa. Mbola eto ivelan'ny tsena toy izao ihany koa moa ny ankamaroan'ireo mpivarotra. Ireto farany izay milaza fa tsy hiditra anaty tsena velively satria feno kolokolo ny fizarana. Eto Moramanga moa efa raha mahita fa mikorotana ambony ambany ny fizarana ny tsena. Mampikorotana azy dia izao, lazainy izay fa manakorotana. Tsy manakorotana izay tompoko fa mijoro amin'ny fahamarinana ary miaro marina hatrany. Izahay eto, izahay izay tonga manao an'izao tolona izao dia olona manana fahamarinana ary nanana tsena tato hatramin'izay. Amin'izao fotoana izao izahay
dia tsy tafiditra ao anatin'ny lista izarana an-tsena fa omena ampanambola ny tsena dikany tompoko manjaka ny kolikoly eto Moramanga indrindra fa ireo olona ao amin'ny commune reo. Efa nisy ny fanasana ireo mpivarotra mialona nanganana ny tsena saingy izao mbola maro be izao an-trano ny tsy nahazo toerana. Manambara ihany koa ireto fikambanany mpivarotra tranainy ireto fa mandika lalana tanteraka ny commune. Tsy azo atao mantsy ny mampiditra fitaovana fanamboarana ato anatin'ny tsena saingy mbola misy ihany ny mpivarotra manangana foto-drafitrasa ary eo toeram-piantsonana ny fiaran'ny mpiantsena mihitsy izany. Misy arrêté mampijanona ny fampidirana biriky sy foandrenana mbola ataony zareo an-daniny ihany no nitahotra angamba. Zay angamba ny ohatra azoko omenanareo. Ity tsena ity izay fanomezana avy amin'ny orinasa Ambatovy. Ny orinasa manontolo no niantoka ny fanamboarana niarahana tamin'ny fitondran'ny filoha teo aloha. Ankoatran'ny tsena dia mitaraina amin'ny fampitehan'ny tanàna ihany koa ny mponina. Sy mba tanteraka toy izao ny lalana eto anoloan'ny tsena sy ny lapan'ny tanàna. Feno fako ihany koa ny tanàna toy ny eto an-tsena fa indrindra ity anoloan'ny lapan'ny tanàna ity. Mbola ho any Moramanga ihany tsika ao anatin'ity vaovao ity mikasika ny fifidianana ben'ny tanàna sy mpanolo-tsaina nitototsaina ny 7 Novambra 2024 lasa teo manohitra ny didy mpitsarana navoaka ny fitsarana misahana ny ady amin'ny fanjakana ny mponina ao Moramanga izay manafoana ny fifidianana ben'ny tanàna atao antoerana ho an'ny mponina dia midika ho fanisosena ny zoan'izy ireo izany. Dia rahantsika ny andinindininy izay eo amin'ny sariny Andrakoto Malala fanadiadiany Jessica Miray Atrany. Toy izao ny zava-misy ao Moramanga. Nivoaka ny voka-pifidianana tsy ofisialy navoaka ny CENI. Lany vonjy-maika tamin'izany ny kandida Janoary. Namoaka didim-pitsarana ny fitsarana miady amin'ny fanjakana. Nofoanana manontolo ny fifidianana. Antony tsy tomombana ny fanomanana. Raha ny fomba nitondran'ny tribunal anazy dia hoe noho ny tsy fahatomombana ny fikarakarana ny fifidianana manontolo tamin'ireo mpifidianana manontolo teto Moramanga dia nofoanana ny fifidianana satria niteraka influence tamin'ny safidin'ny mpifidy izany ka tsy izany tsy fahatomombana ny fifidianana izany. Ny valiny nataony didina voaka zany dia hoe nisy ny tsy fandikan-dalàna faobe izay niseho teto amin'ny commune urbaine Moramanga ka niteraka fanovana teo amin'ny safidin'ny mpifidy. Niona tamin'ireo mponina tao Moramanga ny kandida Janoary ny sabotsy teo nanazava ny zava-misy tsy manaiky ary manohitra ny mponina fa nososena ny safidin'ny vahoaka izao. Ilay izy aloha raha ny tena marina talohan'izay efa nandeha le sosindresaka hitady an'tolo le moyen zany ny olona fitondrana anodinana an'io efa voakaka tamin'ny gazety Basy Vava moa zay resaka izay kanjo le izy zay tsy nino an'le izy satria zavatra fiteniko foana masy dia hoe raha nanao baolina Barea teo Mahamasina izy naresy Barea 0. Raha nanao tsika tany Niger naresy Nasoro dia fanontaniana apetrako amin'ny adversaire moa raha izay fiteniko azy dia izy hoe maninona raha sur le terrain le izy mivokatra eny ambony terrain no mivoaka. Any fifidianana aloha dia nizotra tsara fa le adversaire zany tsy manaiky resy tokony rehefa resy izy dia resy fa tsy hoe izy indray no mitady moyen fanana fifidianana teto Moramanga dia averina fa naresy dia tokony rehefa naresy ny kandida naresy dia tokony izay ny ekeny rehetrarehetra. Amiko aloha tena tsy mety le izy satria fa mazava be le vokatra nandresy ny kandida anankiray dia tamin'ny famarinana le izy ary tsisy ny olana ary na le vokatra ny voaka iny ohatrany tsisy fanambarana hoe inona le olana natonga le izy ho averina dia aminay le izy efa vokatra mazava iny efa nandresy le kandida anankiray dia tokony ekena le vokatra. Amiko aloha le didim-pitsarana teo satria namoaka ny CENI hoe ny lamina ary nandeha amin'ny arako ny tokony izy ny fanateterahana ny élection tamin'ny 27 Novambra moa izy teo iny dia namoaka ny CENI ny vonjy-maika dia ny lamina ny ansakany tsy andavany dia nagaga nefa tonga tany amin'ny tribunal administratif le izy dia ohatrany hoe misy ny tsy fahatomombanana kanefa ny ahoana moa ny hoe nisy ny tsy fahatomombanana ny antony dia zao le izy efa namoaka ny CENI hoe nandeha araka ny tokony izy le izy dia mifoanana le anona dia averina zany dia aminay zany dia ohatrany hoe fanitsakitsahana n'ilay safidim-bahoaka le izy ka noho izany dia mijoro izahay tsy hanaiky ny famerena ny fifidianana indray satria efa io ny safidin'ny vahoaka. Ampiakatra ny rarahiny anivon'ny filakevim-panjakana ny kandida sy ny mpiaradia aminy.
tsara ihany mampahafantatra fa tsy nisy na dia iray aza ny fitoriana teny amin'ny fitsarana miady amin'ny fanjakana, tsy nisy ihany koa ny fitoriana avy amin'ireo kandida mpifanandrina. Manodidina ny fifidianana izay miteraka resabe iny dia nahagaga ny mponina tao am-panefiny tsy fahatanterahany fifamindramam-pahefana atao amin'ity commune Ampanefy ity androany. Niemitra tamin'ny ora farany mantsy ny mpitantana ny commune mpisolo-toerana teo aloha. Ny andindin'izay oety ny Germaine Menjanary sy Manora Andriamalala. Tamin'ny folora latsaka kely no nigadona teny amin'ny biraon'ny commune Ampanefy ny ben'ny tanàna vaovao sy ireo vahoaka anotrana ny famindram-pitantanana eo amin'ny ben'ny tanàna mpisolo-toerana. Adiny ray latsaka kely taorinina tongavana no nilaza ny lehiben'ny boriboritany fa tsy tanteraka androany indray ny famindram-pitantanana raha toka tamin'ny 9 volana no fotoana ny fanomezana. Na gaga ny rehetra ny tsy fahavonona tampoka indray. Efa nampahafantarana milony commune fa androany ny fotoana fanaovana andraisana ny famondrana. Tsy vonona ry zareo, misy zavatra mbola tsy vita, misy dossier voahidy amina birao ka tsy afaka nanatanteraka ny famondrana androany. Tamin'ny le 10 janvier 2020 nefa nivoaka ny lettre de notification hatram'izao mbola tsy vonona zareo magaga ihany. Milaza ny tompona andraikitra ato amin'ny commune fa ho rapitso indray le izy, ho rapitso indray le izy dia mbola ifampiresaka moa hoe rapitso amin'ny firy satria olo dehibe mifanaiky ka tokony samy mitazona ny teny nataony. Nafana ny adi-hevitra teo amin'ireo andray ny fitantanana sy ny délégué ny arrondissement izay nisolotena ny mpitantanan'ny commune manoloana ity tranga ity. Tsy tena mazava mantsy ny anton'izao fiamoran'izao satria efa nahafantatra ny fotoana dieny melony teo anivon'ny commune. Andrasana ny toy ny vaovao. Ety ampamaraparanana izao vaovao izao dia hoentina ihany Tomasinany ianao resaka trangam-piarahamonina mifamafao tanteraka ny resaka noho ny nahafatesan'ilay tovolahy roa ny aliny 17 janoary lasa teo. Nany eo ny heviny mikasika izany indrindra ny fianakavian'ireto namony ainy ary mitondra fanampim-panazavana ihany koa ny teo anivon'ny gendarmerie pirenena. Hatreto aloha dia mbola tsy tena mazava tsara ny marina mikasika ity raha ity. Ravirazafy Mahenina sy Taihany Aina. Atina tanora no ny atombohan'ny disadisa, lehilahy 4 ny famaly tamina lehilahy 2 araka ireo nanatry maso. Nanao tifitantitra ny zandary tao Ambalakisoa Morarano. Nandritra io fotoana io ka voatifitra tamin'izany lehilahy miisa 2. Naneho ny heviny tato amin'ny tambazotra Facebook ny fianakavian'ireo namony an'ireo izay nilaza fa mpianatra ao amin'ny Université An'ny Tomasina izy ireo ary 20 taona monja ny iray. Nanaontso avy ihany koa ny fianakaviana ho an'ireo tompona andraikitra mahefa mba hijery akaiky ny raharaha ary ampitsina sabotsy nivoaka ny fampitambavao avy amin'ny gendarmerie pirenena. Raha nitatitra nataony maty voatifitra ny zandary nanao baviro ireo zatovo 2 ny marainy 12 janoary 2024 tamin'ny 2 maraina tao Tomasina. Ny ampy hoe asanjiolahy mitampiadiana mihitsy noho niseho tao Ambalakisoa Tomasina fa tsy resaka ady samy tanora tao anaty bara. Nisy tanora miisa 5, 3 lahy sy 2 vavy avy namonjy fety no andeha hody tokony tamin'ny 2 ora maraina saingy nisy andeha anjolany irongo fiadiana nanafika azy ireo teo amin'ny vigia Ambalakisoa. Tafitsoaka ireo lehilahy 3 fa izy miravavy kosa dia tratry ny daroka sy vono ary fanendahana. Sendra nandalo tampoka nefa ny zandary mpanao fisafoana ka avy hatrany dia niditra nitsehatra ny aro ireo olona voatafika ka nanao tifitantitra mba ho fampitandremana ireto olon-dratsy. Namaly sy vao maika ny antsiady niaraka tamin'ny kopikopy sy basy anefa ireo jolana dia efa nanao fampitandremana azy ireo zandary ka voaterina mpiasa fitaovana teny am-pelantanana rehefa tsy nanohy ireo jolahy. Vokany lafiteny hoe ny iray raha teny an-dalana no entina any amin'ny dokotera ny iray no namony ainy. Izy ity menata kosa teny entina avy hatrany tany amin'ny biraon'ny zandary nanaovana fanetediana ka dia nilaza fa saika maty ry zareo raha tsy nandalo tampoka mpitandro ny filaminana. Antsipesipasy vita gasy no fitaovana no entin'ireo jiolana no ny rasa ratsin'ireo ka efa nikazana. Mizingizina ny fianakaviana ireo namony ainy fa mpianatra izy roalahy ireo fa tsy jiolahy ka zandary no nitifitra azy. Andrasana moa ny fanohan-kevitra avy amin'ny tompona andraikitra makasika izany izy ireo izay tao anatin'ny fivoriana nandritra ny fotoana nandalovanay teny amin'ny toby Ratsy Mandravandroany.
Anakatokana antsika ny vaovao amin'izao alina izao dia ireo maresaka nivelany izay nisongadina tamin'ny faraparan'ny herinandro teo. Ny anafana ny fifandonana teo amin'ny mpitandro ny filaminana sy ny vahoaka tao Liban ny sabotsy sy ny alahady teo. Manohitra ny fiakaran'ny vidim-piainana ao an-toerana ny mponina ary any Royaume-Uni kosa dia naneho ny alahelony ny amin'ny fandozan'ny fanjakany Prince Harry tamin'ny kabary izay nataony omaly ariva tao Londres. Zay no namarana ny vaovao tompoko klasy tompoko vavy. Anaty alahelo tanteraka saingy tsy manana safidy hafa no andosako ny fanjakako hoy Prince Harry tao anatin'ny kabary izay natao omaly tao Londres nandritra ny fiaraha-misakafo tamin'ireo mpanao asa soa. Efa voadinika ny ela ny fanapahan-kevitra mivady hoy hatrany izy. Sambany izy izao no nandray fitenenana tao aoriany nilazany ny andozany any Angleterre. Mialatsiny ankoa izy tamin'ity fandraisam-pitenenana ity. Mialatsiny aho izy raha tsy nanao ny zavatra tamin'ny tokony ho izy hatrany. Ny 9 Janoary teo no nanambara izy mivady ireto fa haka ny fahaleovantenany ary hifindra hipetraka any Amerika Avaratra miaraka amin'ny zanany lahy Archie. Ao bon, efa mahery ny 200 izao ny olona naratra hatramin'ny niantombohan'ny fihetsiketsehana ny tapaky ny volana Oktobra 2024 teo. Ny sabotsy sy ny alahady nafanindray ny fifandonana teo amin'ny mpanao fihetsiketsehana sy ny mpitandro ny filaminana teo atapon'ny tanàna ny Beyrouth. Tsy popoaka afomanga no nifandona tamin'ny bomba mandatsa-dranomaso. Fiatrany ny hetsika tao anatin'ny 3 volana izay manohitra ny tsy fenon'ny mpitondra manoloana ny fiakaran'ny vidim-piainana, ny crise ara-ekonomika toy ny fidinana ny lanjam-bola libanaise mitaha amin'ny dollara, ny fandroahana Vaovao ary ny famerana ataon'ny banky. Ny angom-baovao ny Andro Rakotomalala sy Jessica Mirainy ihany koa tompoko lasy tompoko vavy no namarana ny vaovao tanteraka tamin'izao alina izao. Angasitrahana feno hatrany ianao miara-dalana amin'ny MBS na andro na alina ihany koa. Ny tenako mametraka ny mandrapitafa ho amin'ny manaraka indray. Filoma tompoko.